Tsy adananao anio ny tantaratsika dia mitondra lohateny hoe ny vokatry ny fototra ratsy. Tany Kanada no nitrangy ity tantara ity. Zao nisy mpivarotra tany no sady mpanamboatra trano tany Toronto. Mieritreritra anorina tanàna vaovao mihitsy izy io tao amin'io tanàna io. Tanàna ambanimbanivohitra fa tena tsara io tanàna io sady lafo be daholo ny trano ao, eo amin'ny 2 tapitrisa hatramin'ny 3 tapitrisa euro eo ny vidin'izany trano izany. Rehefa mandeha ny varotra sy ny dokam-barotra dia nahalafo tany sy trano be da be ty mpanamboatra trano ity. Dia izao talohan'ny lohataona vita daholo ny trano rehetra, tena faly sy afa-po tsara daholo ireo tompon'ny tany sy trano vaovao. Tray tsara ery ny andro, mahafinaritra ery ny zaridaina, mampahazo aina tsara ery ao an-trano sady mazava tsara ery, manararoatra ny andro tsara ery ireo tompo tanàna rehefa lohataona, manao kitonotony masikita arivariva eo amoron'ny dobo filomanosana, fiainana mahafinaritra e. Fa tonga amin'izay ara ny fararano sy ny ririnina. Ny olona rehetra dia mahafantatra fa any Kanada rehefa faraparan'ny volana oktobra iny dia manomboka miharatsy ny toetrandro, tonga ny orana, tonga ny lanezy. Tena mamirifiry be ny ririnina. Iny ary fa mirotsaka eo amin'ireo trano tsara tarehy daholo lanezy ny oram-be mivadravatra. Tampoka teo mirodana tao anaty lavaka ny ray tamin'ireo trano. Andro vitsivitsy taty aoriana izay, iny koa nisy anankiray hafa, avy eo anankiray hafa indray. Ao anatin'ny fotoana folo dia saika nirodana tao anaty lavaka daholo ny trano rehetra. Ny trano sasany izany moa efa miletsy ary ny sasany efa mangozogozo zarara mijoro. Rehefa jerena ny alehibehan'ny lozan'ny tranga dia voatery ny haiko ity mpivarotra trano sy mpanao trano eo amin'ity tanàna ity fa ay io tanàna io kay miorina eo ambony toerana fanariam-pako. Ka izy ireo maika loatra anorina trano sy varotra dia tsy naka fotoana akory hanamafisana tsara ilay toerana fanariam-pako mba hantotorana tsara aloha. Inona no mitranga? Tsy nanorina trano teo ambony fototra tsara ry zareo. Navelany teo fotsiny ny fako, niangona teo dia avy hatrany dia naorina teo ambonin'ilay fako ny trano. Azonareo an-tsaina ve izany? Zaho manokana dia tena miteny be amiko ity tantara ity satria ny fiainantsika kristianina koa anie dia tokony miorina eo ambony fanorenana tsara e. Ao anatin'izany tantara izany dia mampatsiahy antsika Jesosy fa ny tranontsika dia tokony miorina eo ambony vatolampy. Hoy Paoly apôstôly amintsika hoe izany fanorenana izany dia Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary natsangana tamin'ny andro fahatelo ao amin'ny Korintiana 1:5-4 dia mbola nampiany aza hoe dia nanao ny fanorenana toy ny tompo marika mahay aho samia nefa mitandrina izay arafiny eo amboniny. Hitantsika izany teny izany ao amin'ny Korintiana 1:7-10. Raha tsy miorina eo ambonin'ny fanorenana tsara io ny fiainantsika kristianina dia mirodana isika, tena mahery ny tsara azontsika an-tsaina amin'izany I Paoly apôstôly dia miteny amintsika ihany koa fa ny zavatra rehetra talohan'ny fiovan'ny fo dia nataony tsinotsinona na fakofako. Filipianina 4:3-5. Zao raha miziriziry isika sy mikiry manangana amin'ny fiainantsika kristianina amin'ny lasantsika na amin'ny fomba fiainantsika taloha dia zava-poana ny fiainana aorintsika, tsy mitondra fiainana sady tsy misy dikana sady isaky ny misy tafio-drivotra mafy dia mirodana. Raha te hijoro tsara isika amin'ny andro ririnina, tena mamirifiry na orana na lanezy na rivotra mifofofofo amintsika dia ndao isika hanorina fiainana eo amin'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany amin'ny maty. Avy aloha izany fahafatesan'izany hiasa ao anatin'ny fontsika isan'andro mba hanafaka antsika amin'ity fotaky ny fiainantsika taloha ity. Andao avelantsika Jesosy hampahery sy hanasitrana ny fontsika mba hampijoro antsika rehefa tonga ny tafio-drivotra.